Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny lalàna ny fanadiovana teo amin'ny Levita tarafina amin'ny batisa kristianina. Ny lalam-panadiovana tarafina amin'ny batisa kristianina. Mofinainantsika an'io ao amin'ny bokin'ny Nomery toko faha-8 ny andinin'ny faha-5 hatramin'ny andinin'ny faha-12 dia manasongadina amintsika ny lalàna fanadiovana ny Levita. Ambara mantsy riavako fa tsy maintsy miroso amin'ny fanadiovana isan'andro, fanadiovana mandrakariva ny Levita rehefa eona amin'Andriamanitra ao amin'ny tranon'ilay fionana. Takin'ny fionana amin'Andriamanitra izany lalàna ny fanadiovana izany. Arak'izany dia misy endrika vitsivitsy izay alaitsika sy tarafintsika amin'ny ampitahaina amin'ny batisa kristianina. Voalohany dia hitatsika voalaza eo amin'ny andininy faha-7 fa fahazo rano fanadiovana izy hoy ny voalaza. Nisy fombafomba fanao rehefa hanadio ny Levita ka rano manokana, rano voatokana no ampiasaina amin'izany. Anambarana zany fa rehefa eo amin'ny batisa ihany koa isika dia mampiasa ny rano izay endriky ny fanadiovana ny lotom-pahotana, ary izany no sarin'ny batisa anambarana fanadiovana ny olona ho afaka amin'ny fahotana nolovana izay efa tandravadikoditra amin'ny fiainany zanak'olombelona. Ambara mantsy fa notorotoroina tamin'ny ota ny zanak'olombelona ary nateraka tamin'ny ota ka dia ny fanadiovana azy amin'ny batisa no vahaolana ialany amin'ny fandovana ny fahotana. Dia nodiovina tamin'ny rano fanadiovana ny Levita ary sasana nadiovina amin'ny batisa ny kristianina. Ny sary faharoa izay hitantsika eto, raha mamaky isika dia hoy ny voalaza ny andinin'ny faha-9 manao hoe ary ento ny Levita akeo anoloan'ny tranon'ilay fionana ary vorino fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Izany hoe zany tsy maintsy ao amin'ny tranon'ilay fionana izay heverina fa toerana misy an'Andriamanitra sy misy ny fiangonana no anadiovana ny Levita. Zany ihany koa riavako malala no mahatonga antsika fiangonana kristianina tsy manao batisa raha tsy any amin'ny fiangonana. Zany hoe any amin'izay misy fiangonana ihany ny fiangonana no manao batisa. Tsy manao batisa any an-trano, tsy manao batisa any amin'ny toeram-pitsaboana, tsy manao batisa any ivelany, fa eo amin'izay misy fiangonana mivory amin'ny maha fiangonana azy no anaovana batisa. Ny sary fahatelo izay aseho eto amin'ity fanadiovana ny Levita ity riavako malala dia ny ambarany andininy faha-12 manao hoe ary Arona dia hanatitra ny Levita eo anatrehan'i Jehova ho fanatitra evaeva avy amin'ny zanak'Israely mba hanao ny fanompona an Jehova izy. Raha mamaky tsara zany tsika dia mahita manao hoe ireo Levita mihitsy no aterina ho toy ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe endrika fanoloran-tenan'ny Levita no ilaina sy takiana. Ny Levita manao fanompona dia ny Levita izay manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Ary tsy hafa noho izany no hita sy sary hitantsika eo amin'ny batisa. Fandrehantsika foana ny fampiasana ny teny manao hoe eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana
izahay dia manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika. Zany hoe ny antsoina hoe batisa zany ho an'ny fiangonana kristianina. Ny antsoina hoe batisa ny zaza dia tsy inona tsy akory fa fanoloran-tenan'ny ray aman-dreny na fanavaozana fanoloran-tenan'ny ray aman-dreny no antsoina hoe batisa kristianina. Ny ray aman-dreny manavao ny fanoloran-tenany no afaka manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Mazava zany ry havako, ny lesona noraisintsika teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, raha tarafina tamin'ny fanadiovana ny Levita zany, dia ny fampiasana ny rano eo amin'ny batisa, ny fanaovana ny batisa eo anivon'ny fiangonana, ary indrindra ny fipetra-takiny amin'ny fanoloran-tenan'ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana sy fanolorana batisa ny zanaka. Taratra fotsiny ihany zany ny fanadiovana ny Levita hitantsika eo amin'ny testamenta taloha, dia fiainana sy fampiarana ny batisa aty amin'ny testamenta vaovao. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ry havako zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay, lay nanadio anay tamin'ny alalan'ny batisa ka nandray anay ho isan'ny zanakao. Misaotra anao zay ny amin'ny fiangonanao zay mandray mandrakariva ny vita batisa rehetra ho isan'ny mpiombona amin'ny fiangonana masina. Ary misaotra anao zay ny amin'ny fanoloran-tenanay zay entinay hanomponanao. Ankehitriny ary dia mametraka ny fanoloran-tenanay sy ny fanomponay eo anatrehanao zahay. Mivavaka manokan'izay Tompo amin'ity andro anio ity ho an'ny fianamben'ny nasionaly ny AFF, ny fianamben'ny nasionaly ny evanjelistra. Mivavaka izay ho an'ireo mpitory filazany tsara amin'ny toerana sarodalana sy ireo sahavaovao ampaherezo eny ampaherezonao. Dia mahatsiaro ambavaka manokan'izay Tompo amin'ity anio ity, mivavaka ho an'ny ireo rehetra manana etaeta mila vonjy, ho an'ireo tsy salama, ho an'ireo marary, ho an'ireo izay voafatotry ny aretim-panahy amin'ny endriny maro samihafa. Tompo raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa izy ireny, ka dia miandrandra ny fanafahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.